Anio sabotsy voalohan'ny volana marsa taona 2024. Evanjely masina nosoratan'i Masinda Marka, nalaina tao amin'ny toko 10, andininy 17 ka hatramin'ny 19. Na iza tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zazakely dia tsy hiditra any. Tamin'izany andro izany, nisy nitondra zazakely maromaro mba hametrahany Jesoa tanana, nefa notenenin'ny mpianatra mafy ireo nitondra ka tezitra i Jesoa noho ny nahita izany sady nanao taminy hoe avelao anatona any zaza fa aza raranareo satria ny toa azy no hanana ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko marina aminareo fa na iza tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zazakely dia tsy hiditra any. Dia nofihininy izy ireo sy nametrahany tanana ary nitsofiny rano. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.